Iray tamin'ireo nitondra famelabelan-kevitra tao anatin'ny hetsika ny karakarain'ny AIM iny ny ministra ny kolontsaina sy ny serasera teo aloha Andriamatoa Naraindimby ho azy tsy manakana ny fitazomana ny maha-izy azy ny firenena iray ny tontolo ny fandrosoana misy ankehitriny. Ny olona tsirairay na mivontololona samihafa dia samy manana ny antsony vina izay miainga avy tamin'ny lova ny araka ohatra resiko itsika malagasy manana ny lovatsaina samihafa mamaragatsy antsika dia misy ny lovatsaina avy amin'ny firenen-kafa tonga mifamaofao eto amintsika dia rehefa miresaka fampandrosoana zany satria tsika manana ny vina antsika dia miainga avy amin'izay mahafahantsika hoe mameno vina ny zavatra ho ataontsika. Kanefa tsika koa mifandray amina mpiara-miasa samihafa avy any ivelany na mifandray izao tontolo izao dia an'izay zany a misy atao hoe fihaonana farafahakeliny indraindray fifandonana indraindray fifaminoana eo amin'ny lafiny kolontsaina amin'ny lafiny vina zany izay mahatonga antsika na sahirana na manamora ny asantsika amin'ny fampandrosoana ohatran'izao zay fifandraisana. Tsy nanakana ny frantsay na ny amerikanina na ny alemana na ny japonais androso fitazomana ny maha-izy azy noho izany tsy azo atao mihitsy mieritreritra hoe tsika malagasy mitazona be loatra ny maha-malagasy atsika zany tsy mampandroso atsika. Ny olona ngerana androso tsy nisy nanary ny maha-izy azy atsika zany mitady hoe inona amin'izay maha-izy atsika no mety ho sakana ekeny zany dedikevitra fa inona koa amin'ny maha-izy atsika no mety ho fanohitra ny fampandrosoana fa ny zavatra mazatra dia izao raha lasitra avy any ivelany nety tamina firenena na fitondrana tany ivelany no adika fotsiny eto Madagasikara tsy handeha.